sary famantarana iny dia ny fandarana meteo indray no mandroso ao tokantranonao amin'ity alina ity manolotra ny arahaba tompoko. Faritra maro no mbola hisitraka oram-baratra no anatin'ny 3 andro avy fa mety arahana tafiotra izany indraindray. Tsy dia misy loatra kosa ny fiovana ny misongadina mahakasika ny taremarika ny maripana. Manasanao ary hanaraka ny vaovao hatramin'ny farany ho amin'ny antsipiriany. Ho amin'ny zoma fa 12 ny volana novambra 2022 ny maraina dia andrahoana ny any amin'iny tapany avaratry Madagasikara ray manontolo iny fa mety arahana orana tandrifin-drahona malefaka izany indraindray manomboka any Sofia mahazo ny Boyeny aty amin'ny faritra Analamanga Itasy ny ilany atsinanan'ny Bongolava sy atsinanana Vatovavy ary Fitovinany. Andrahoana kosa ny andro amin'ny ankapobeny amin'ny faritra sisa. Ho amin'ny tolakandro izay dia anoram-baratra ary mety arahana tafiotra indraindray manomboka any Sofia iny mahazo ny Boyeny tahak'izay koa aty Analajorofo sy atsinanana ny faritra maro ety amin'ny Avoatany ary ny ilany atsinanan'ny Melaka iny. Andrahoana kosa fa mety arahana orana kely indraindray na andrahoana mitsitokitoky ihany koa ny any amin'iny faritany Antsiranana sy ny morontsiraky Sava iny. Maina ny andro ny any amin'ny faritra sisa mahakasika ny maripana araka nefa voalaza teny am-piandohana dia tsy dia misy loatra ny fiovana misongadina. 19 degré Celsius ho an'Antananarivo sy Vakinankaratra, 17 degré Celsius ho an'ny Fianarantsoa ny morontsiraka atsinanana sy andrefana ny tolakandro dia mandritra ny 20 hatramin'ny 5 degré Celsius arak'izao hitantsika amin'ny sary izao. Ny sabotsy 17 ny volana novambra 2022 dia hisitraka orana tandrifin-drahona indrindra ny vao maraina ianareo ponina amin'iny faritra avaratra andrefany Madagasikara iny. Ahitana oram-baratra ihany koa indrindra ny tolakandro sy ny amin'ny alina ny Diana, Boyeny, Melaka sy amin'ny faritry Betsiboka aty tahak'izay koa ny amin'ny faritry ny Avoatany ray manontolo. Ho maina ny andro amin'ny ankapobeny any amin'ny faritra sisa fa ho malomaloka ihany ny amin'ny tolakandro ny amin'ny morontsiraka atsinanana manontolo. Ny maripana dia tsy dia mbola misy ihany ny fiovana be loatra. 12 na 17 degré Celsius ety amin'ny faritry ny Avoatany ny amin'ny maraina izay ny amin'ny tolakandro kosa dia mandritra ny 14 hatramin'ny 18 degré Celsius any amin'iny morontsiraka andrefany Madagasikara iny ahitana ny maripana ambony indrindra izany hoe ny mafana indrindra dia mandrina 5 4 na 9 mihitsy aza indraindray ny maripana ambony indrindra. Ho amin'ny alahady 20 ny volana novambra 2022 indray dia mbola hitoy ny orana tandrifin-drahona any avaratra andrefan'ny Madagasikara any indrindra ny amin'ny vao maraina. Ahitana oram-baratra hatrany ny amin'ny tolakandro ny ety amin'ny faritra maro ety amin'ny Avoatany tahak'izay koa ny avaratry Madagasikara any any Diana, Boyeny, Melaka, Betsiboka tahak'izay koa aty amin'ny morontsiraka atsinanana Analanjorofo sy atsinanana mipakatra aty amin'ny faritra Vatovavy sy ny faritra Fitovinany. Maina ny andro amin'ny ankapobeny amin'ny faritra izay tsy notononona teo. Mahakasika ny taremarika ny maripana indray dia 12 degré Celsius hitantsika amin'ny loko manga no ambany indrindra ny maraina ety amin'ny faritry ny Antitany. Ny morontsiraka atsinanana ny tolakandro dia eo amin'ny 9 na 3 degré Celsius eo ny any amin'iny morontsiraka andrefany Madagasikara iny na ny ilany andrefana manontolo dia mandritra ny 30 hatramin'ny 19 degré Celsius. Dia izay indray ny meteo azo natolotra ho antsika tompoko lasy tompoko vavy amin'ity alina ity manome fotoana anareo amin'ny manaraka. Veloma tompoko.